Anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ampitomboana amintsika mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio ry havako alahady fahatelo amin'ity volana Jolay ity, alahady hitondrantsika ambavaka ny sampana vondrona fototra laika ary ibanjinantsika hatrany lohahevitra manao hoe miara mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Andeha ataontsika ny hira fahatelo amin'ny 50 sy 700. Isika midera sy mankalaza ary misaotra anao izay Tompo Andriamanitra eo noho ny soa rehetra sy ny fitondranay indry ataonay eo amin'ny fiainanay. Fifaliana ho anay sy hery lehibe ho anay ary ho an'ny finoanay ny mijoro ho vavolombelona manao zao fanompoam-pivavahana izao. Naiza naiza Tompo, ny toerana anaovanay izany amin'ity andro lehibe ho an'ny vondrona fototra laika ity dia hatreo ka mba tahio. Oka hiasa aminay ny fananao masina mandritra izao fanompoam-pivavahana izay arahanay aminao izao. Azo hery sy hitombo finoana ary azoto hiasa izahay noho ny fanatrehanao anay ny amin'ity
anio ity. Koa taio zahay amin'ny zavatra rehetra ataonay, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran Jesosy Kristy tomponay no anaovana izany vavaka izany, ary mahafaly anay ny manakambana izany vavaka izany amin'ny vavaka nampianarana ny mpianatra fain'izay manao hoe: raina izay ny andamo, ho masina ny anarana, tonga ny fansaka, atao amin'ny sitrapona, itentantany, miran'ny Jesosy, ary mamelana tahaka ny mamelana izay melaka taonany, asa mitondra ny fakapana, manafahana ny ratsy, hanao ny fansakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ataontsika ny hira voalahatra.
hipetraka ny fiangonana iain'ny sitrapon'Andriamanitra. Ry hava-malala, enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo, eny maro ny jentilisa no iainga ka hanao hoe andeha isika hiakatra ny an-tendrombohitry Jehovah, ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba, mba hampianariny atsika ny amin'ny lalàny ka andehanantsika ny amin'ny atorony, fa avy any zonany no hivoaka ny lalàny, ary avy amin'ny Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàny Jehovah. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ka anatina ny Tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany kanaraka izao tonom-bavaka izao ao am-pontsika. Hivavaka isika. Ry Jesu Kristy zanak'Andriamanitra velona, mamindrafo aminay mpanota. Hoy ianao hoe, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentina. Tompo, tonga manatona anao izahay, esory sy ahafaho ny etam-pahotanay, ary ataovy mahita fifaliana noho ny famindramponao izahay. Efa namela ny heliko ireo olona anosotranao ianao, mba sotrano amin'ny hotanay sy aretinay rehetra, ary ahafaho amin'ilay ratsy izahay Tompo Andriamanitra io. Ary satria tsy mba ho diso fanantenana mihitsy izahay manatona anao, dia raiso ny fisaoranay Tompo Andriamanitra io, ary amin'ny anaranao no angatahanay izany, vavaka izany. Ataony amin'ny anaran'i Jesu Kristy Tomponay. Amen. Ataontsika ny raha voalahatra.
raisopifaliana sy mifanantenana eo ampitsangana ny teny famelan-kely ka zay omeny tompo atsika fa hamafa ny fahotantsika izy. Hoy ny tompo, sambatra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fa efana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara manjaka amin'ny arivo-taona. Ambara amin'ny anaran'ny tompo ry havako, fa voavela ny elikareo midy eran'ny tompo. Amen. Tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra isika izao. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana. Ndeha hitsangana mpianatra sy kolelahady sy ny mpampianatra ary ny tanora. Ataontsika ny hira 700 ka ny 9 voalohany ihany. Anao zay Jesosy zokinay io fa mbola nomenao apampitaona indray zay amin'izao fanompoam-pivavahana izao, hitenenanao ny afatra ho anay, rakofo ny fananao masina izahay, andraisanay ny teninao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Dia hosokafantsika ny baibolitsika, filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Lioka toko 12 ka ny 9 sy 7 novaka itsika. Lioka toko 12 ny 9 sy 7 no iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa lazaiko aminareo, nazovy ny manaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho laviny kosa izy eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Amen. Petraka ianareo. Inona moa no hevitra banjintsika amin'ity volana Jolay ity? Miara mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra aho. Raha namaky an'iny tenin'Andriamanitra iny isika, dia samy mahalala ny Petera isika rakizy sy ny tanora. Iza moa Petera? Petera ilay namana tsy mifankafohy tamin'i Jesosy Kristy.
Petera ihany koa dia anisan'ireo apôstôly 12 nanaraka sy ny aina tamin'i Jesosy Kristy. Kanefa noho ny voasambotra tao Getsemane Jesosy dia sahiran-tsaina izy. Efa nolazain'ny Tompo taminy mantsy fa handa azy intelo i Petera raha mbola tsy misy akomaneno. Rehefa tonga izay fotoana izay inona tokoa ny tranga ho ianareo? Tsy mba sananantona toy ny vahoaka rehetra i Petera, fa natahotra izy. Satria matahotra an'io voasambotra, kanjo moa nisy nahafantatra azy ihany na dia natahotra ary izy. Nandà voalohany izy fantatsika tsara teo akaiky ny afo noho ny atsika rehefa notenenin'ilay vehivavy izy. Nandà fanondrony koa i Petera tamin'ilay lehilahy nahatadidy azy. Nandà fanotelony ihany koa izy rehefa afaka adin'iray taorian'izay ary naneno ny akoho. Dia nijeren'i Jesosy Kristy i Petera ka tadidiny teo ilay tenin'i Jesosy Kristy hoe andà intelo ianao. Nandà intelo tsy nahafantatra an'i Jesosy tokoa i Petera noho ny fatahorany ka tsy sany hijoro vavolombelona izy noho ny fatahorany. Aoko isika rarak'izy sy tanora tsy hanao toy ny nataon'i Petera ka handahan'i Jesosy Kristy tompontsika. Maro tokoa moa ny endrika fisehoana izany hoe fandavantsika an'i Jesosy Kristy izany raha amin'izao andro iainantsika izao. Ny voalohany amin'izany rehefa tsy samy mitondra ny Baiboly isika rehefa mandeha eny an-dalana na mankaty am-piangonana, indrindra moa hatramin'ny isian'ity telefônina, efa menatra tsika mitondra an'io Baiboly hoe ilanja Baiboly tsika ho aty am-piangonana. Mety menatra ihany koa tsika mitondra Baiboly any amin'ny toeram-pianarana na eny amin'ny toeram-pilalaovana. Matsiaro hoe menatra tsika mitondra Baiboly, endrika fandavantsika ny Tompo izany. Na ihany koa rehefa eny am-pianarana mety hoe fanenan'ny mpampianatra sekoly-alahady atsika na fanenan'ny paster tsika dia misitrisitry ery fa iny paster sy ny mpampianatra sekoly-alahady sao dia resaka amiko ity nefa za ty miaraka amin'ny namako aty am-pianarana. Endrika fandavantsika ny Kristy ihany koa izany ry havany. Mety menatra tsika hoe ataony hoe ay paster na hoe masina be dia menatra tsika ny amin'izay. Na rehefa saina mivavaka ihany koa tsika tendrena mivavaka dia laozantsika mivanivany fotsiny fa menatra ny manodidina tsika hoe hivavaka. Endrika fandavantsika ny Tompo ihany koa izany. Na koa hoe rehefa mahita ny paster araka n'ilay voalazako teo dia matsiaro menatra tsika fa mivily lalana sao dia hiarahabantsika ny paster satria miara-dalana amin'ny namantsika tsika amin'io fotoana io. Ry zandry malalan'i Jesosy, tsy mba miara mandeha amin'ny Tompo isika raha izany ny toetra ananantsika, fa miafina ny Tompontsika. Fa ny namantsika sy ny manodidina ary izao tontolo izao no ataontsika ambony noho ny fanarahantsika ny Jesosy Kristy. Fa ankehitriny kosa tsika rakizy sy ny tanora mijoro ho mpianatry ny Kristy, mijoro tsy mandahan'i Kristy na misy inona na misy inona, fa tsy miandry ampahatokina ny fiaviantsika raha misaraka aminy. Fa ny tiantsika dia miara mandeha amin'ny Tompontsika araka ny loha hevitra izay banjinitsika mandritry ny ity volana ity. Koa dia mahazo toa mivavaka, mahazo toa manampy ny namantsika ary indrindra mivavaka ho an'ireny namantsika izay mbola matsiaro hoe menatra tsy mpanaradian'ny Tompo fa adidy ho antsika izany. Arovy amin'ny fakapanahy ihany koa ny tenantsika ary tafio hatrany Jesosy Kristy. Antsika ara ny safidy ry rakizy sy ny tanora, hiandry ampatokiana tokoa ve isika ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika ka hiara-dala amin'ny mandrakariva, sa hoe mijerijery ny manodidina aloha mandra-pahoviana ndeha hiara-iarahantsika mamerina ilay tenin'Andriamanitra teo sy ny tokony izay sy andininy izay misy azy.
lioka toko faharoambin'ny folo a ny andininy fahavalo sy ny fahasivy ndea ho averintsika mafy tsara zany tenin'Andriamanitra izany. Favaka isika. Misaotranao zay Jesosy ampianaro izahay. Ay tandrina ny tenanay ka tsy hivadibadika aminao Jesosy Kristy, fa hiandry ianao sy hatoky ary hiara-dalana aminao mandrakariva izay ny amin'ny fiainanay manontolo. Vonona ny vavolombelonao hatrany izahay ary hijoro vavolombelonao eo ampiandrasana ny fiavianao Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaranao irery ihany no angatanay izany vavaka izany. Amen. Manana hira ireo VFL angatana izy ireo hanao ny hira.
mamaky siaino ny teny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny Mika toko 4 andininy voalohany hatramin'ny 7. Mika toko 4 andininy voalohany hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary izao no ho tonga any amparana. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia aorina eo amin'ny tampon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avo noho ny avaony, ary ny firenena hitanjozotra ankany. Eny, maro ny jentilisa no hiainga ka anao hoe andeha isika hiakatra any an-tendrombohitry Jehovah, ho any amin'ny tranon'Andriamanitra Jakoba, mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany, ka andehanantsika amin'ny atoriny. Fa avy any Ziona no ivoahan'ny lalàna, ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Ary tsara ny adin'ny firenena maro izy, ka ampiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra. Dia nefy ny sabany ho fangady ireny, ary ny lefiny ho faneteza mboaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely, na hianatra ady intsony, fa samy petraka eny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny izy. Ary tsy hisy hanaitaitra azy, fa ny vavan'i Jehovah tompony maro no efa niteny. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrakizay dory. Amin'izany andro izany, ho Jehovah, no anangonako ny mandringa sy amoriko izay noroahany mba amin'izay nampahoriko. Ary ny mandringa no apetrako sisa, ary izay noroahany lavitra ho firenena mahery. Ary Jehovah anjaka aminy ao an-tendrombohitry Ziona hatramin'izany ka ho mandrakizay. Apokalipsy toko 20 andiny voalohany hatramin'ny 9. Apokalipsy toko 20 andiny voalohany hatramin'ny 9. Izany dia manambara ny namatorana ny Satana sy ny amin'ny fitsanganana voalohany ary ny arivo-taona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hita nohanoa sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra n'ilay dragona izy, dia ilay menarana ela, ny devoly sy Satana izany, ka namatotra azy arivo-taona. Dia nanipy azy ho any amin'ny lavaka tsy hita nohanoa, ka nanidy izany, dia nanisy tombo-kasety eo amboniny mba tsy hamitahany firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo-taona. Ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy. Ary hitako koa ny fanahany izay notapahan-doha noho ny filazana ny Jesosy Kristy, Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra, sy izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny sy ho eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo-taona. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo-taona, izany ny fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo-taona. Hitsangana antsika hitsenan'ny filazantsara. Filazantsara araka ny Lioka toko 7 andininy 7:50 ka hatramin'ny 2:20. Filazantsara araka ny Lioka toko 7 andininy 7:50 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe, anaraka anao na aiza n'aiza alehanao. Fa hoy Jesosy taminy, ny amboaolo manandavaka, ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa, manarahy, fa hoy kosa izy, tompoko, aoka aloha aho andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy,
aoka ny maty andevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandehana ka mitoriany fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa, tompoko hanaraka anao ihany aho, fa aoka aloha andehanao velomany ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitana fangady fitarihina ary mierika ka mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mivavaka tsika tompoko, saotranao zay Andriamanitra, voavaky tokoa amin'ny teny razanay ny teninao. Nefa ahoana no fahalalanay sy fahaizanay izany raha tsy ianao fanahy masina mampianatra anay. Kehitriny ary tompo, ngataka ny fahafenona izany fanahy masina izany zay ho an'ny mpanomponao izay nambara tokoa ny sitraponao. Ho anay rehetra koa izay tonga eto, azonay makatoa ary manatanteraka ny didinao. Andriamanitro, mitenena anao araka ny fombanao fa vonina hisian'ny mpanomponao. Anaran'i Kristy tompony angatahana izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Filazantsara araka ny lioka toko 7 ny andininy 7:50 ka hatramin'ny andininy 2:20 izay efa novakina tamintsika teo no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Avy any amin'ny faritra varatra any Galili Jesosy saika andalo atory tao Samaria. Rehefa nirahana ny mpianatra ialoha lalana Jesosy mba hisy olona handray sy hampandrosan Jesosy tao Samaria dia nolavin'ireo olona ireo. Tsy nandray an Jesosy ny olona tao Samaria satria Samaritana no betsaka tao ary ny Samaritana mo ratsy fifandraisana
amin'ny jiosy amin'ny ankapobeny satria ireo olondreo dia isan'ny olona izay tsy mino raha teo tatioriana ihany koa dia safiotra izy ireo jiosy niverina avy any ampahababona dia mbola nanambady an'ireo indray vao maika tsy mety amin'ny jiosy zany satria amin'ny jiosy tsy mety izany manambady hafa firenena noho ny amin'ny antony ara-pivavahana. Eny an-dalana ho any Jerosalema Jesosy miala avy any Samaria zany ho any Jerosalema. Eny an-dalana eny izy misy 3 lahy hitantsika tafaresaka tamin'i Jesosy eto. Ny iray vao nahitany Jesosy dia niteny hoe hanaraka anao zahay. Ny iray nahitany Jesosy dia nitao amin'ny Jesosy avy hanaraka ahy, manaraha aho Jesosy. Ary ny iray rehefa nandeha teny ny resaka dia hoy ity iray ity hoe tompoko hanaraka anao ihany aho. Loha hevitrintsika dia hoe miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra aho. Mety ny nataon'ireto olona reto satria te hiara-dalana amin'ny Jesosy izy. Ny olona te hiara-dia amin'ny Jesosy ary inona no lesona azontsika raisina avy amin'ity filazantsara araka ny Lioka 7:50, toko 7:50 ka hatramin'ny 2:20 ity. Ny olona te hiara-dalana amin'ny Jesosy voalohany dia zao: olona vonina hiatrika fahoriana. Olona vonina hiatrika fahoriana. Andeha moa iarahantsika rehetra mamaky ny 7:50. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary noho ny nandroso teny an-dalana izy, hanaraka anao aho, tsy mifidy na aiza zany ny toerana lehan'i Jesosy dia hanaraka izy. Dia inona ny valitenin'i Jesosy eo amin'ny 7:50? Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ambaran'i Jesosy mazava eto ny amboraolo, ny bibidia zany. Ny bibidia manadavaka, manana toerana hipetrahana. Fa i Jesosy dia tsy manana na dia izay hametrahany ny lohany. Tamin'izany fotoana, ny jiosy dia niandry Mesia. Ka ny Mesia izay nandrasan'ny jiosy tamin'izany dia Mesia mpanjaka, Mesia be voninahitra, Mesia ilay manana fahefana ka manana ny zavatra rehetra. Ka raha mitendry ity lehilahy ity hoe hanaraka anao aho, na aiza aleanao, dia ho Jesosy hoe sao diso hevitra ianao, raha manaraka ahy ianao dia tadidio, fa tsy manana na dia izay hametrahana ny lohany aza ny zanak'olona. Ny soratra masina zany eto mampianatra hoe ay tsara ilay te hanaradian'i Jesosy, tsara ilay maniry hanaraka an'i Jesosy, fa ampioman'i Jesosy Kristy ny olona izay hanaradia azy, fa tsy mora akory izany manaradian'i Jesosy Kristy zany. Ary raha manaradian'i Jesosy Kristy dia olona vonina hiatrika olana, hiatrika ady, hiatrika zavatsarotra, mba tsy hieritreretana fa rehefa ao amin'ny Kristy, ao amin'ny Jesosy Kristy dia zavatra milamina, zavatra tsara, zavatra izay mahateo ty sy mahateo olona no hita ao. Jereo fa raha ny filazan'i Jesosy azy eto ane, raha miteny Jesosy hoe ny amboaolo manandavaka, ny voromanidina manana ny fialofana, ilazan'i Jesosy hoe raha mitaha amin'ny trano hipetrahantsika, raha mitaha amin'ny trano hipetrahanao, tahaka ny ahoana zany hoe lavaka hipetrahany
amboholo zany ratsy zany. De tahaka zany koa ny tranony voromanidina ratsy zany raha mitaha trano izay ipetrahantsika. Eto anefa i Jesosy miteny hoe tsy manana na de izay ametrahalo, na izay ratsy noho ny any amboholo sy ny voromanidina aza tsy ananan'i Jesosy Kristy. Ampioman'i Jesosy Kristy hiaina ao anatin'ny zavatra sarotra sy fahorinan'ny olona mba tsy ho diso hevitra amin'ny fanarahan-dia an' Jesosy Kristy. Ary eto zany ny soratra masina dia mampianatra antsika hoe aoka tsy amin'ny mahampanjaka an' Jesosy ihany no anarahantsika azy, fa amin'ny fahoriana izay miaretany ihany koa. Raha manaradia an' Jesosy Kristy isika, aoka tsy ilay Jesosy Kristy mpanjaka mandrakariva no ao an-tsaintsika, tsy diso akory ny filazana fa i Jesosy dia mpanjaka be voninahitra, tsy diso zany. Ary hitantsika zany eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Fa ny ampianaran'ny soratra masina eto koa anefa dia zao, tsarovy fa izany Jesosy Kristy izany dia nanety tena ary ny aina tao anatin'ny fahoriana. Amin'ny fiainantsika andavanandro no hiainantsika ny fahantrana izay ny ainan' Jesosy Kristy. Rehefa misafidy anaradian' Jesosy Kristy zany ny olona dia tsy maintsy mianatra hiaina izay ny ainan' Jesosy Kristy, hiaritra izay niaretan' Jesosy Kristy. Marina fa tsy izay rehetra niaretan' Jesosy Kristy akory hiaretantsika avokoa, ary tsy izay rehetra niaretan' Jesosy Kristy ho zakatsika avokoa, tsy zakatsika zany. Fa izao ny ampianarany soratra masina amintsika dia zao hoe misy ampahany ary ampioman'i Jesosy Kristy amin'izany ny amin'ny fahoriana izay miainan' Jesosy Kristy. Raha manaradia azy isika dia miaina sy mandray anjara amin'izany fahoriana izany. Mampianatra antsika zany ny soratra masina hoe raha te hanaradia an' Jesosy Kristy isika dia tsarovy fa misy fahoriana izay tsy maintsy hiaretana. Andao moa jerentsika ny voalaza any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny Apokalipsy toko 20. Apokalipsy toko 20 ny andininy 4. Apokalipsy toko 20 ny andininy 4 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Nahita seza fiandrianana maro aho ary nisy mipetraka teo amboniny ary nomena fahefanahy tsara izy, ary hita koa ny fanahin'izay nitapahan-doha noho ny filazana Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankoka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny ary ho eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara-njaka amin'i Kristy arivo. Inona no ambaran'ny soratra masina eto dia zao hoe mahita tsika hoe ary hita koa ny fanahin'izay notapahan-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankoka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sary. Ny soratra masina zany eto mampianatra hoe misy karazan'olona sasany ary rehefa nanaradian' Jesosy Kristy izy, inona niatra taminy? Notapahan-doha izy. Ary zay mahatonga Jesosy mampiomana ny mpianatra. Raha miteny zany ny mpianatra hoe hanaraka anao dia ho Jesosy hoe miomana ary, fa tsy moro zany. Na izany na tsy zany ary anefa mampianatra antsika ny soratra masina, mampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Andao moa tsika ho any amin'ny bokin'ny Mika. Mika toko 4. Mika toko 4 ny andininy 5. Ny andininy 5 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny firenena rehetra samy andeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika mandrakizay tory. Ambaran'ny soratra masina eto dia zao hoe ny firenena samihafa dia samy manana ny Andriamanitra izay ivavahany.
ireo firenen'ireo samy manompo ny andriamanina fa isika kosa hanaraka an' Jehova mandra-pahoviana mandrak'izay dory. Ny soratra masina zany mampianatra antsika eto hoe ny safidy anaradia an'Andriamanitra, ny safidy anaradia an' Jesosy Kristy dia tsy nyray andro ihany fa amin'ny fiainana manontolo ary mandrak'izay mihitsy aza. Zavatra faharoa mpianaran'ny soratra masina antsika eto te zao: ny olona te hanaradia an' Jesosy dia mahafoy ny kolotsainy, mahafoy ny fombafomba izay iainana eny amin'ny fiarahamonina. Iverina any amin'ny filazantsara araka ny liokontsika. Lioka toko 5. Lioka toko 5, ny andininy 7:50, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary roy izy tamin'ny anankiray koa. Rehefa tapitra ny resaka nataon'i Jesosy Kristy tamin'ilay nisafidy anaraka azy, dia nitodika tamin'ilay lehilahy anankiray Jesosy hoe, ka niteny Jesosy hoe manaraha ahy. Dia rehefa niteny Jesosy hoe manaraha ahy, dia ahoana ny valitenin'ilay lehilahy? Aoka aloha aho andevina ny raiko. Teo amin'ny fomba fisainana jiosy dia ny zanakalahy no mikarakara ny rainy mandra-pahafatiny. Ka ny dikany hoe andevina ny raiko eto dia tsy hoe efa maty akory ny rainy ka andeha andevina izy. Tsy zay akory ny tinambara eto fa indrindra moa ny zanakalahy matoa teo amin'ny jiosy dia manana an'izay hoe ny zanakalahy tsy maintsy mikarakara ny rainy rehefa lehibe izy. Ary ny rainy koa moa zany matoa efa lehibe ilay zanany, efa lehibe koa ny rainy. Ka adidiny zanakalahy ny mikarakara ny rainy mandra-pahafatiny. Ary zay tsy manao an'izany dia heloka eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny fiarahamonina. Zay ny fomba fisainana jiosy. Ka raha niteny zany Jesosy eto hoe manaraha ahy, raha amin'ny fiainan'ny fiarahamonina mahazatra, tsy diso akory ty nambaran'ity lehilahy ity, satria zay ny fomba fisainana ary tsy ratsy koa zany. Fa amin'ny Jesosy mbola diso ihany ty lehilahy ty. Andao moa jerentsika ny 9:40. Iarahantsika rehetra mamaky ny 9:40 amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ho Jesosy tamo. Fa ianao kosa mandehana mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa mijery an'ilay tapany voalohany, eo amin'ny 9:40 tsika dia mahita hoe tena mafy loatra kosa zany tenin'i Jesosy zany. Aoka ny maty handevina ny maty ao aminy. Dikany hoe aoka ny maty handevina ny maty ao aminy dia zao hoe avelao ny olona izay tsy manana an'Andriamanitra, avelao ny olona izay tsy mino handevina ny olona tsy mino ao aminy. Matoa zany ty lehilahy ty nitenen'i Jesosy hoe manaraha ahy, dia tiany Jesosy handray an'i Jesosy Kristy, hanaraka an'i Jesosy Kristy, hitory filazantsara ity lehilahy ty. Fa saingy zao tsy takatra ty lehilahy ty zany, satria tsy takany dia nieritreritra izy hoe alao ny fombanay ihany no rahanay. Amin'ny fombanay dia tsy mety zany hoe miala eo anatrehan'ny ray, miala ao an-tranon'ny ray, ka tsy mikarakara ny ray mandra-pahafatiny, mandra-pilevenany, ka mandeha miditra manao zavatra hafa izany. Izany fomba fisainana zany no lavin'i Jesosy Kristy. Reo ry havana, no ampianarany soratra masina antsika indray, itaomany soratra masina antsika, fa eo amin'ny fiainantsika ihany koa misy an'izay. Misy an'ireny karazana fombafomba maro samihafa ireny izay ataontsika ho sakana tsy ahafahantsika manaradia an' Jesosy. Ary zay sakana tsy ahafahantsika manaradia an' Jesosy zay no mahatonga antsika
mbola tafajanona any amin'ny tontolon'ny fanompontsampy na tafajanona any amin'ny tontolon'ny tsy fanarahandia an Jesosy Kristy. Tao amin'ny Jesosy Kristy ny olona hanaradia azy. Tiany Jesosy Kristy ny olona hanaradia azy. Ary ny fanarahandia an Jesosy Kristy dia tsy afa-kory no atao amin'izany fa ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Laharam-pahamehana amin'ny zavatra rehetra, ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Tiany Jesosy Kristy hapetraka ao anatin'ity lehilahy izay nantsony ity dia ny hoe ataovy laharana voalohany eo amin'ny fiainanao ny fanarahandia an Jesosy Kristy. Jereo fa ity lehilahy faharoa ity tena i Jesosy mihitsy no nyteny hoe manaraha ahy. Eo any andalana moa ty resaky ty. Andehantsika hieritreritra hoe amin'ny Jesosy kay na dia miteny azy Jesosy, miteny amin'ny olona azy Jesosy hoe manaraha ahy ianao. Raha tsy tonga dia mamaly ianao hoe eny ary fandao, dia inona no ataony Jesosy? Tohizany ihany ny diany. I Jesosy zany tsy mba isan'ilay miteny hoe andanary mieritrereta dia andrasako eto ianao. Tsy mba isan'ilay olona miteny an'izany zany Jesosy, fa ny an Jesosy dia zao hoe amin'ny fotoana izay tenenany hoe manaraha ahy dia mamaly ianao. Ka raha tsy mamaly amin'izay ny olona dia inona no ataony Jesosy? Lasa izy. Ary zany tokony ho eritreretintsika amin'ity fivavahany ity. Ka raha mitentsika hoe miaraha mandeha amin'ny tompo amin'ny Jesosy zany dia zao rehefa miteny izy hoe ndao, ianao zany aza miteny hoe andraso kely aloha fa na i Jesosy kay zany no miantso anao hoe andao ka tsy tonga dia vonony ianao dia lasa Jesosy. Ary zany tokony ho eritreretintsika eo amin'ny fiainana iarahantsika mandeha amin'ny Kristy. Ilay fiainana mifototra amin'ny fanarahana ny fombafomba sy ny kolotsaina izay lasa sakana tsy ahafahantsika manapa-kevitra manaradian Jesosy Kristy no tiany Jesosy Kristy hosoloana hifototra ho any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Tiany Jesosy Kristy hitodika bebe kokoa any amin'ny fanjakan'ny lanitra isika. Ka raha mitodika any amin'ny fanjakan'ny lanitra ny fijerin'ny olona, tsy misalasala izy mamaly ny antson'i Jesosy Kristy. Ary zany no tokony ho ao anatitsika raha miara mandeha amin'ny Jesosy Kristy isika. Ny zavatra fahatelo ampianarin'ny soratra masinatsika eto dia izao: ny olona te hiaradia amin'ny Jesosy Kristy, ny olona te hiara-dalana amin'ny Jesosy Kristy dia mahafoy ny fianakaviana. Mahafoy ny fianakaviana. Ndao iarahantsika rehetra mamaky indray ny 9:20. Ny 9:20 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa ny anankiray koa. Eto indray tsy Jesosy no niteny azy fa tahaka ilay lehilahy voalohany. Ny azo moa nasiny hoe ihany, hanaraka anao ihany aho, fa aoka aho aloha hanao veloma ny any an-trano. Ay zany ny any an-trano tsy maintsy atao veloma. Zay no nanahirana an'ity lehilahy ity. Jereo ary ny valitenin'i Jesosy eo amin'ny 2:20. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ho Jesosy taminy: tsy misy olona mitana fangady-tariana ary mierika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany valitenin'i Jesosy zany
dia mampitodika an'ilay olona amin'ny fomba fiainany andavanandro. Fantatry ty lehilahy ty tsara zany hoe fangady tarihany zany. Zany fangady tarihany zany fampiasa eo amin'ny fambolena. Fantany tsara zany. Ka rehefa mampiasa an'io angady tarihany io, rehefa mitodika ilay olona dia mety hidona amin'ny vato io. Na rehefa mitodika izy ka tsy tena mifantoka amin'ilay lalana andehanana dia mety midona amin'ilay fambolena, mifanitsy an'ilay fangady tarihany. Io moa zany mitovitovy amin'ilay fambolena vary amintsika zao a. Rehefa mamboly vary dia efa misy fomba fambolena azy toratady. Dia io no nampiasainy. Ka raha vao mierika ilay olona dia lasa simba ilay fambolena. Ka mba hialana amin'izay dia ho Jesosy hoe anaraka ahy dia tsy mahazo mitoditodika. Tiany Jesosy Kristy hifantoka ity lehilahy ity. Rehefa manara-dia an Jesosy Kristy, aza mieritreritra ho Jesosy hoe ahoana zay ny fianakaviako, ahoana zay ny havako, ahoana zay ianona na ianona. Fa inona ny tokony atao? Ny ataonao dia mibanjina ny fanjakan'Andriamanitra. Mampitodika ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra i Jesosy Kristy. Ry havana, indraindray tokoa ny ataon'ny fianakaviana, ny ataon'ny havana, ny ataon'ny fiarahamonina no lasa sakana. Tsy ahafahan'ny olona manatona an Jesosy Kristy. Tsy ahafahan'ny olona hiara-dia amin'ny Jesosy Kristy. Tsy ahafahan'ny olona hieritreritra ny fanjakan'Andriamanitra. Ambaran Jesosy Kristy eto fa raha izany no ataon'ny olona eo amin'ny fiarahan-dalana amin'ny Jesosy Kristy dia tsy havita ny asan'Andriamanitra izy. Ary zany mbola eo ihany le hoe tsy mahavita ny asa, fa ny olana amin'ny Jesosy dia zao hoe tsy mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny fanjakan'Andriamanitra zany dia mitady olona izay tena mifantoka ary tsy mitodika na amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana. Dikany hoe mitodika amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana dia mbola mieritreritra zavatra hafa ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka rehefa misafidy ny anara-dian'i Jesosy Kristy isika, anara-dian'i Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika manontolo dia nisafidy ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Ary rehefa nisafidy ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mijery na amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana fa mibanjina ilay fanjakan'Andriamanitra. Ary tsy avelantsika hisy na inona hanelingelina ny fifantohana amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, fa dia mijery an Jesosy Kristy ary mifantoka ny amin'ny izay iraka nampanaovana. Ry havana, ity soratra masina izay nomenantsika an'io ty, ny andro an'io dia andro natokana ho alahadin'ny vondrona fototra laika. Rehefa miresaka tsika hoe vondrona fototra laika dia tsy pastery zany. Dia izao, ny ampianaran'ny soratra masina atsika dia izao, anara-dian'i Kristy isika. Rehefa manara-dian'i Kristy dia mila mifantoka ary tsy mijery na inona. Aza mitodika na amin'ny ankavia na amin'ny ankavanana. Fantatsika fa ao amin'ny soratra masina misy tantaran'ilay olona izay nitodika nierika. Iza moa iny? Vadiny Lota. Rehefa nierika izy dia naninona? Zany no ampianaran'ny soratra masina atsika. Ka ny olona izay manara-dian'i Jesosy Kristy dia tsy tokony hierika. Fa inona tokoa moa zany vongatsira? Amin'ny soratra masina dia izao, rehefa mierika dia midika ho fahafatesana zany. Ny soratra masina mampianatra antsika hoe io Jesosy Kristy dia banjino Jesosy Kristy, ary rehefa mierika miala an'izay
fibanjinana an jesosy kristy sy ny fanjakan'andriamanitra zay dia makany amin'ny lalan'ny fahafatesana. Mampianatra antsika ny tenin'andriamanitra, hanaradian' jesosy kristy isika, mila miomana fa tsy mora zany. Aza mieritreritra isika fa ny zavatra mora sy milamina ary ny voninahitra sy ny fahefana amin'ny mampanjakan' jesosy kristy ihany no hiainantsika mandritry ny fotoana izay anarantsika dia azy, fa ao ihany koa ny fahasahiranana ny olana ady sarotra eo amin'ny fiainana. Ampianariny soratra masina koa isika fa mety ho sakana amin'ny fanarahandian'i jesosy kristy ny fombafomba eo amin'ny tany amamonina, eo amin'ny firenena. Raha izany dia mety ho sakana ary tsy ahafahantsika hahita ny fanjakan'Andriamanitra satria tsy afaka mitory ny filazantsara isika. Ampianarin'ny soratra masinantsika fa ny fianakaviana, ny olona manodidina, ny havana mety ho sakana tsy ahafahantsika manaradian'i Kristy, fa isika tsirairay kosa noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia manaradian'i Kristy isika. Ary rehefa manaradian'i Kristy isika, tsy anio ihany, tsy apitso ihany